Fa ny miarabantsika tsiraiavindray tasy ty alakamisy maraina fa 7 septambra ity miarabanao any koa tratso maraina izao ary mirarisoanao atrany mba ho tontolo andro mba mpitahina sy fahombiazana ane ty tontolo andro izay ho tiavintsika anio. Lohandirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Ry Jesosy mpifitio mbola misaotra anao zay fa mbola nomenao zao maraina zao ndray misaotra tompo zay miaro anay sy mitantana anay. Misaotra anay ihany koa manaiky hiteny malona anay mity maraina ity. Hitenay tokoa raha mba ho vita fihavanana aminao zahay ka ny ratsy rehetra ny hiala fa ho soloana vaovao zany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe mikolokolo fahalemem-panahy ao atokantrano. Nalaina ny Petera voalohany 2:4-5 manao hoe ary mihoatra noho zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Amen. Nanontaniny amin'izay tokony ataony mba handovan'ny fiainana mandrakizay ilay tovolahy nanantona an'i Jesosy. Tadidinao ve izy iny? Laza tamin'i Jesosy mba hitandremany ny didy ka nitanisa maromaro tamin'izany mihitsy ilay tovolahy dia hoy izy tamin'izany hoe izany rehetra izany ozy izy efa voatandroko avokoa fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahako. Mampahafantatra ny olona ny adidy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ireo didy 4 voalohany ary ny didy 9 farany kosa dia manao fitakiana ny hitiavan'ny namany tahaka ny tenantsika. Firy amintsika moa ny tena manao an'izany ampahamarinana tokoa sy amin'ny fo manontolo ho avy tsy ho ela ny tompo. Move isika manao an'ireo adidy araka ny fahamarinana. Ny fitiavana izany ny fototry ny toetra araka an'Andriamanitra. Tsy misy manana fitiavana an'Andriamanitra na toy ny ahoana ny fitopon'ny teniny momba an'izany ary raha tsy manana fitiavana ny rahalahiny izy fa tsy mihevitra an'izay azy dia zava-poana ny zavatra rehetra. Tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika ihany koa tokony hitiavantsika anazy ary tahaka ny tiavantsika an'Andriamanitra noho izy efa tentsika taloha no hitiavantsika an'ireo rehetra izay nanoloran'i Kristy ny ainany koa. Tsy avelantsika tsy handreny fampitandremana na tsy asana na ihany koa tsy ho karakaraina ny fanahy izay tateto amin'ny lehibe sy mila fanampiana. Tsy avelantsika ho tavela irery ao anatin'ny fahoriana sy ny fahakiviana izy ireny ka ho latsaka ao anatin'ny faritany Satana satria ataon'Andriamanitra amintsika izay ataontsika amin'ireo rahalahintsika na ireo madinika indrindra eo amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Kolokolohy ny fahamoram-panahy. Aoka ny rivotry ny fitiavana no hitsoka manodidina anareo ao atokantranonao ao. Izay rehetra manameloka sy mampalahelo na ihany koa manakivy ny hafa izay tsy mahay maneho hatsara-panahy sy firaisam-po ary fangorahana an'ireo alaim-panahy sy aran'ny fizan-toetra dia ampandalovina amin'ny fanandramana izay nolalovan'ny hafa sy ny aretany. Ho tsapany amin'izany fahorianany aretan'ny hafa noho ny tsy naneho ny firaisam-po taminy, mandra-pialany izay hamafy ny fony sy ny hanakofany ihany koa ny fony idiran'Andriamanitra. Tsy maintsy mandray ny herin'Andriamanitra izay manova fo ny fanahy rehetra, manana fifandraisana amin'ny hafa sy ny raharan'Andriamanitra mba ho feno ny fitiavan'i Kristy sy ny fangorahany tsirairay avy. Raha tsy izany manko dia tsy mba hahita ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Iriny tompo anefa ny ahitanao an'izany dia izany fitiavana nanosika ny Kristy ho maty eo amin'ny hazo fijaliana hanavitra antsika. Aoka ihany koa izany fitiavana izany no hanosika antsika hankaty eny fa na dia ireo izay mankala antsika azy ary ihany koa hanao soa ny olona rehetra ka ho iray hika amin'ireo apôstôly rehetra ny isika na hoe faniky fitiavan'i Kristy ny manery anay. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Tompo, misaotra satria Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao ho any amin'izy moa izay raha tsy ho aminao. Ampianaro izahay mba handray izany fitiavana izany amin'ny fahafenoana ary
izara ny fitiavanao amin'ny hafa ihany koa fa tsy ihany fitiavana manarina fahotana maro. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.